Ampifaliana trano iray no mbola fanay mandroso anatin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ity ora mahafinaritra izay anaranao an'izao fahita lavitra maminao izao. Faly izay mirahalahy mandroso anatin'ny tokantranontsika ary araka ny tenin'ny tompo milaza hoe raha misy ozy izy tokantrano mampandroso anareo tonony amin'izany tokantrano zany fiadanako ny fiadanana Kristy Jesosy ho aminao izay manaraka tsy tapaka an'izao fandaharana arahanao eto amin'ity Amitié TV ity. Ny eto amin'ny fanolorana moa dia ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Joël ary eto anilako ihany koa ny ray aman-dreny ara-panahy pasteur Tovinareo. Faly miarabanao pasteur. Miarabany pasteur Judith Joël ary dia miarabantsika ihany koa moa zany izay manaraka ny onjam-peo ny Amitié FM 93.8 MHz ary ity fahitalavitra Amitié télévision ity Sekoly biblique zay no arahantsika eto mianatra amin'ny Baiboly ray manontolo tsika ao amin'ny Genesisy toko 4 tsika manomboka amin'ity andro anio ity. Ny teninay foana moa zany matetika eto dia ny hoe manasanao zahay naraka zao fandarana zao na pasteur ianao na mpitondra fivavahana ianao na mieritreritra ny tenanao mbola andeha lavitra be mihitsy amin'ity fanomponan'ny tompo ity dia tsy misy participation avy aminao na écolage avy any aminao ny fianarana n'ity sekoly baiboly ity fa dia ny mijery dia ny miaino dia ny mankatoa dia zay no fandraisana anjaranao zany hoe ny fahafoizanao fotoana no zavatra lehibe indrindra izay ilain'Andriamanitra aminao dia ho hitanao fa be dehibe ny olona tahian'Andriamanitra rehefa nanomboka ity fandarana ity pasteur Joël ka mandra-pavitany Baiboly ray manontolo dia tsy ohatra intsony ny hitatara ireo fahasoavana izay omen'Andriamanitra ireo fanambinana izay ho ataon'ny tompo sady ho anao izay anaraka sy mbola manaraka ity fandarana ity hatramin'izao. Eny ary atomboka antsika mivavaka satria fa maro amintsika ny efa liana indray hoe inona indray ny zavatra tian'Andriamanitra ao ampitaina sy hovaboasana amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra atao boky Genesisy toko 4 ty hivavaka ny tenako. Jesosy eo apetraka fianam-pelantananao indray ty fotoanandroany ity zay hianaranay ny teninao ary andalinanay ny sitraponao ahafantaran'ny olona marina ny zavatra rehetrarehetra makasika ny atao hoe fiainam-panompona indrindra ny lalana tokony izorana ny amin'ny fanomponanao raha sanatriny zany ka miverin-dalana ny olona anankiray na miazakazaka mitomba amin'ny fandrosoana amin'ny fanomponanao. Ianao ny no anendriny lelanay mirahalahy Jesosy afany mampita ny afatra amin'ny alalan'ny fanamasonao ary mangataka ihany koa Jesosy izay fiasa amin'ny fanamasonao zay no ikasika sy indrindra hanome fahatakarana sy fahazavansaina ho an'reto mpijery reto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana ny zambavaka zany. Amen. Hiditra avy hatrany ary tsika amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Raha manana Baiboly ianao anaty tokantrano dia raisitsika ny teny eo amin'ny Genesisy toko 4 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 2. Genesisy toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 2. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandro eo ambony dia hoe ny vainiana ny Isaka tany Gerara ary nisy mosary indray teo amin'ny tany afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelon'ny Abrahama ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjaka amin'ny Filistina tany Gerara ary Jehovah nisy eo taminy ka nanao hoe aza midina any Egypte ianao mitoera eo amin'ny tany izay holazaiko aminao mivainia eto amin'ity tany ity ianao dia ombanao sy tanao fa ianao sy ny taranako no omeko ireto tany rehetra ireto ka hotoviko ny fianianana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Diny faefatra dia maro ny taranakao ho tahaky ny kitana eny amin'ny lanitra ao ka omeko ny taranakao ireto tany rehetra ireto ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany satria efa niain'ny feoko Abrahama ka nitandrina izay nasaiko no tandremany dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako. Ary Isaka dia nitoetra tany Gerara ary ny lehilahy tompon-tany nanontany amin'ny vadiny ary hoy kosa izy anabaviko izy fa natahotra ilaza hoe vadiko izy fandraho izy amono any lehilahy tompon-tany noho i Rebeka satria tsara tarehy izy. Ary rehefa nitoetra ela teo izy dia nitsirika teo ambaravarakely Abimeleka mpanjaka amin'ny Filistina
ka nahita fa indro Isaka nisangy tamin'ny Rebeka vadiny. Ary Abimeleka dia niantso any Isaka ka nanao hoe efa hita mihitsy fa vadinao izy, ka nahoana ny lazanao hoe anabaviko izy? Ary hoy Isaka taminy, satria hoy izao anakapo fandrao maty anony aminy. Ary hoy Abimeleka, inona zao nataonao taminay izao? Saika nisy nandro tamin'ny vadinao ny olona dia ho nahatonga eloka taminay ianao. Dia nandidiny vahoaka ny rehetra Abimeleka ka nanao hoe izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia atao maty tokoa. Dia namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo 100 eny tamin'izay taona izay, satria efa notahiany Jehovah izy. Ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso ny tombo ambara-patonga no mpanjato be indrindra. Diny 14. Fa fananana be izy dia ondry amanosy omby ary andevo maro, ka dia nialina azy ny Filistina. Ary ny lavaka fahatsakana rehetra zay efa noadin'ny mpanompony rainy fony fahavelon'ny Abrahama rainy dia efa novono ny Filistina sy ny totofa ny tany avokoa. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Isaka, miala aty aminay fa ianao mahery lavitra noho izahay. Ary lasa niala teo Isaka ka nanorina lay teo atoasany Gerara ka nonona teo. Dia noloarany Isaka indray ny lavaka fahatsakana zay voady fony fahavelon'ny Abrahama rainy fa efa novono ny Filistina reny rehefa maty Abrahama. Ary dia nasiny anarana ireny araka ny anarana zay efa nanaovandrainy azy ihany. Dia niady teo amin'ny loasa ny mpanompony Isaka ka nahita loharano velona teo. Ary niady tamin'ny mpiandro ombiny Isaka ny mpiandro ombiny tao Gerara ka nanao hoe anay ny rano. Ary ny anarany lavaka fahatsakana dia nataony Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Dia niady lavaka fahatsakana hafa koa izy ka niandiany indray io, niadiany indray io. Ary ny anarany dia natao hoe Sitina. Dia nifindra niala teo izy ka niady lavaka fahatsakana hafa koa indray, fa io kosa tsy mba niadiny, koa ny anarany dia nataony hoe Rehobota, fa hoy izy efa nomeny Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny dia maro eo amin'ny tany. Ny tenin'Andriamanitra zay diso fatatsika loatra ao amin'ny bokon'ny Jeremia 7:20 pasteur dia hoe fa izao mahalala ny hevitra zay ivelako anareo Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome fanantenanareo amin'ny farany. Amin'ny dika teny hafa ny fanambarana azy dia hoe misy plan zay hitondrako ny fiainanareo mba hanome tompontsoa ho anareo hatramin'ny farany. Ny fiainantsika zanak'olombelona zany dia misy plan, ary araka ny efa niresantsika teto dia hoe izay plan zay miaraka amin'ny principe an'Andriamanitra no lalana na hatafavoaka ny firenena anankiray na hatafavoaka ny olona anankiray pasteur Joël. Raha jerentsika ohatra ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity Genesisy 9:20 ty, dia misy plan zay napetraka Andriamanitra mazava tsara mihitsy tamin'ny Isaka. Tamin'ny Isaka zany. Dia ny zavatra napetraka teto dia ozy izy mivolaza amin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy faharoa dia izy hoe ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe aza midina any Egypta ianao, mitoera eo amin'ny tany zay olazaiko aminao, mivahinia eto amin'ity tany ty ianao, fa ombanao sy hitanao aho fa ianao sy ny taranakao nomeko ireto tany rehetra ireto, ka hotoviko ny fianianana zay nataoko tamin'ny Abrahama rainao, dia maro ny taranako tahaka ny kitaneny amin'ny lanitra aho, ka omeko ny taranakao ireto tany rehetra ireto. Jereo tsara pasteur. Ny zavatra napetraka Andriamanitra tamin'ny Isaka sy ny taranany dia naozy izy hoe aza midina any Egypta. Aza midina any Egypta. Raha miresaka ara-geografia dia teo amin'ny tany Kanana no nisy any Isaka sy Abrahama rainy sy ny taranany. Zany hoe avy toerana kokoa zany ny tany Kanana zay nisy any Jerosalema
na Betlema ny Jodia na Iziona na ireo toerana malaza toerana masina fahiny de raha ohatra ianao zany maka ny Egypta de ny filazan'ny Baiboly an'izay maka ny Egypta zay de tsy hoe miakatra maka ny Egypta fa mitsotsoroka midina maka ny Egypta misy heviny ngeza be zay ary de noraran'Andriamanitra mihitsy Isaka hoe aza midina any Egypta zay le plan resantsika teo zay zavatra anankiray faharoa de ozy izy mivahiny eto amin'ity tany ity tao amin'ny toerana anankiray atao hoe Gerara faritry ny Filistiny na mbola ao amin'ny tany Kanana ihany izy io ile toerana misy anazy io de eo no hitahiko anao zy ary amary de amary ny taranakao tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina ozy izy mbola zany tenin'Andriamanitra de ny zavatra nafinaritra tamin'ny toepony Isaka pasteur Isaka de efa vola hankatohan'Andriamanitra satria raha tadiditsika tsara le Genesisy 20 resantsika teto rehefa ndehanao fanatitra tany amin'ny tenimbotry Mori i Abrahama sy Isaka de nantany Isaka tamin'izay fotoana zay manao hoe reto rikaky ny afo sy ny kitay fa iza kosa ny ondry dia tsy fantatry ngarainy tamin'izay fotoana zay fa izy no ondry ho atao fanatitra ary dia amin'ny mahazatovo azy olona efa tena manana ny tanja sy ny heriny izy afaka nanohatra fa pakatono an'Andriamanitra sady pakatono ny rainy Isaka tamin'izay fotoana zay de tahaka an'izany mihitsy pasteur rehefa naheno izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe mijanony ianao eto Gerara de nankatohan'Andriamanitra Isaka tamin'izay fotoana zay ny zavatra anankiray mantsy pasteur Joël de ity raha ho raisitsika Charles izy de hoe inona moa le hoe midina any Egypta le midina any Egypta de sary anankiray maneho ireo mpanompon'Andriamanitra anankiray zay no volavolain'Andriamanitra misy plan hitondran'Andriamanitra ny fiainan'ilay olona de misy fotoana tahin'Andriamanitra io olona io pasteur misy vanim-potoana ihany koa mety hoe ampandalovin'Andriamanitra ady sy fizahan-toetra sy fitsapana zany moa zavatra tsy maintsy misy ireo olona amin'ity fanomponan'ny tompo ty tsy hoe dia volana foana ny andro na mibarika foana ny masoandro miaraka amin'ny tompo ianao fa ndraindray manjombona izy io ndraindray misy fotoana mandalo ady tsy ampoziny ianao ndraindray mpanompon'Andriamanitra ny antoeram-piovana misy anao mitsodrano manao hoe ho alamin'Andriamanitra ny fiainam-pitiavanao ho alamin'Andriamanitra ny tokantranonao tonga ny tokantrano nefa ianao totondro ny mahazo anao sy opa de ozy ianao hoe diso ve le tsodrano tsy le tsodrano ny diso fa Andriamanitra mitaizanao ho amin'ny tsaratsara kokoa zay zany zavatra tsara marina pasteur entin'Andriamanitra ao anatin'ny fizahan-toetra le olona de izao nefa ny zavatra mitranga misy karazan'olona tsy mahatanty an'le fizahan-toetra misy karazana pino tsy manana faharetana rehefa entin'Andriamanitra ao anatin'le fitsapana ao anatin'le hoe ady zay hitondran'Andriamanitra azy de anitra ireny olona ireny pasteur lasa miverin-dalana na hoe lasa midina any Egypta zava-doza nefa raha misy olona anankiray efa nalala ny sitrapon'Andriamanitra ka manomboka miverin-dalana tsikelikely manomboka miemotra tsikelikely pasteur Joël zava-doza io fiemorana io vo tamin'ny omalitsika no nianatra ny tantarany Esau fa Esau de nanana ny ositro ny fizikoina fa hanina kely ny ray-mbava monja resaka voanemba sy tsaramaso-mena kely anoanana no nialany tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra nanadinoany an'le fahasoavan'Andriamanitra de nisy fiatraikany sy nenina mandrakizay io zavatra nitranga tamin'ny Esau io misy karazana olona anankitelo ato anatin'ny Baiboly tsy afaka ny bebaka tsony mihitsy pasteur Esau ny voalohany ny faharoa Saoly ary ny fahatelo i Jodasy Iskariota tsisy hevitra mihitsy ny bebany izy ireo zany hoe tahaka ny hoe tsy vovela henoko tsony mihitsy ry zareo vokatry n'inona le izy vokatry ilay fiverenan-dalana vokatry ilay fiemorana ary maro amintsika pino ny tratra ny fiemorana io manomboka miala tsikelikely rehefa misy valim-bavaka tianao andrasana amin'Andriamanitra de iny ianao fa miala za de miteny amintsika
tsy resaka valim-bavaka ny tokony anaranao an'Andriamanitra tsy hoe marary ianao de eritreretinao tahaka ny maternité anankiray Andriamanitra na tahaka ny hôpitaly anankiray marary de ndeha hitsabo tena tsy tokony ho zany pasteur tsy eritreretinao tahaka ny otiva na ny banky anankiray Andriamanitra hoe tsy manam-bola de ndiaka volany amin'ny otiva na any amin'ny Airtel Money na Orange Money tsy zany Andriamanitra fa ny zavatra tokony atery atsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra ry havana de izao misy toerana nampanantenainy de le tany Jerosalema sy vaovao lanitra sy ny fiainana mandrakizay ahoana ny fomba tongavaka ao ny fomba tongavaka ao de izao manompo azy tia azy satria za tia ny taloha manompo azy amin'ny foko manontolo ka na ho azoko ny valim-bavaka na tsy ho azoko ny valim-bavaka de hanompo azy foana zany atao hoe fitiavana an'Andriamanitra ary izany ny toe-ponao de tsy verin-dalana mandrakizay ianao ary na ny zavatra tsy nankatahanao azy na ny zavatra tsy nankatahanao azy de ho azonao tadio foana ane fa i Josefa pasteur de nanana fotoana iemorana tao anatina fakam-panamboiboy ny fiainan'i Josefa ary nisy fotoana malalaka mihitsy izy iemorana fa tsy niemotra izy na de ray segondra montsy azy i Josefa tsy nana-po ary tsy nieritreritra mihitsy hoe ho tonga izy ny olona voalohany ambony indrindra teo amin'ny tany Egipta tamin'izany fotoana zany satria ny Baiboly de milaza manao hoe nataon'Andriamanitra ho Andriamanitra Farao izy zany hoe izy ny ambony indrindra tsy nieritreritra izy hoe ho Andriamanitra Farao na prime ministre teo amin'ny tany Egipta fa ny zavatra nitranga teo aminy de izao tsy niemotra mihitsy izy natao anatin'ny ady mafy azy tsy niemotra Isadraka sy Mesaka ary Abednego nanana fotoana iemorana rehefa niteny Nebukadnezara mpanjaka hoe ho alefa ao anatin'ny afo lafaoro mirehitra afo ianao nafanena avy mipitoeny nisy fotoana iemorana mihitsy izy avy eo indray mibebaka fa tsy nanao an'izany izy fa izao foana tsika tsy naman'izay miemotra fa naman'izay mandroso amin'ny famonjena ny fanahy ary zany ihany koa ny zavatra nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Lota rehefa nivoaka tao Sodoma hoe aza mierika ianao eny an-dalana tandremo no mierika fa ny vadin'ny Lota mierika tao ivono izy mbola aza ny Baiboly de tonga vongatsira eto Andriamanitra de nitenina nanatra ny Isaka mihitsy tandreminao midina tandreminao ny mitsotsorika any Egipta fa ny plan zay hitondrako anao ny drafitra zay hitondrako anao ny sori-dalana zay hitondrako anao zay ihany pasteur Joël zay ihany ny tokony ataonao ny Baiboly de milaza any amin'ny bokin'ny Matteo toko 12 any manao hoe raha mivoaka amin'ny olona ozy ny fanahy anankiray ndao ne mba vakitsika izay vakitsika raha atao anatin'ny tokantrano ato ianao afaka manokatra tsara an'izany de izao ny volazan'ny tenin'ny soratra masina eo amin'ny 9:7 pasteur Matteo toko 12:7 mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto de mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy mitady fitsarana fa tsy mahita de hoy izy ody any amin'ny tranoko zay nivoako aho ary no nitonga izy de hitany fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra ary de mandeha izy ka mitondra fanafito afako miaraka amin'izay ratsy no izy de miditra ireo ka mitoetrao ary ny faran'izany olona zany de tonga ratsy noho ny voalohany ary de tahaka zany koa no amin'ity taranaka ratsy fanahy ity zay no mahazava-doza ny fiverenan-dalana raha nisy olona anankiray zao jereo tsara pasteur Joël nosotran'Andriamanitra za fijoroana vavolombelona manahirakirany ty zavatra andresahako aminareo ty nisy lehilahy anankiray zay nale mivokatry ny famosaviana ny tongony de nentina tamin'ny toeram-pitsaboana maro izy io fa tsy nety sitrana mihitsy pasteur de rehefa tsy nety sitrana io lehilahy io de manaraka fandarana ohatran'izao moa ry zareo de resy lahatra ihany zany ny apahan'le fianakaviana na apahany tao amin'le fianakaviana hoe
andao entina ivavahana io de rehefa tonga tao am'trano fivavahana zareo de indre mandeha nanaovana an'le vavaka de tonga de nitsangana le rangahy tena asana devolo mihitsy zany tsy le olona paralysé reny akory izy fa tsy afaka nandeha fotsiny izy vokatry le asana famisaviana mivontovonto ny tongony de nalemy tsaika fa enim-bolana zany olo io teo rehefa sitrana zareo de nifampahirezana nentina taminy de hoe manombo mitohiza manompo an'Andriamanitra zay ny ahasoanao zay rehefa nafaha ny tompo ianao natahin'Andriamanitra ianao nanosotraniny de manompo an'Andriamanitra de discussion be zany tao anatin'ny fianakaviana hoe ifindra finoana ny fiveran'le olona mantsy hoe rehefa mibabaka amin'ny fiangonana anankiray ianao ka niala tamin'ny fiangonana anankiray de mifindra finoana atsika moe tsy de mitaona ny olona hoe miala amin'ny fiangonana misy anao tsy zay loatra le resaka tiatsika atao eto fa mampianatra ny olona sitrapon'Andriamanitra de olona nanompo sampy io efa milany volana izy mianakavy de sitrana le rangahy de niady anina am'zay niady hevitra am'izay de ifindra finoana zany ivadika amin'ny finoana de tao zany nisy ray aman-dreny be toteny ny teny manao hoe tsy maintsy entina ny ampitsabo ohatry zao de nentina tany am'ireny le mpitsabo pomaso ombiasy reny de nentina tany rehefa nentina tany a tapabolana tao orinan'io de nisy olona toratatitra manao hitanao mo pastera le olona nivavahana teto iny maty ane izy iny fa naninona ho any nahafaty azy ka efa nanompo an'Andriamanitra ozy de nifampisotomana de nentina nitsabona farany tany amin'ny sampy tany dia nososorana tany fotsifotsy tany de tsy haiko inonavy ny zavatra natao tany de maty le rangahy de marina ty tenin' Jesosy ty ny olona anankiray sitrana ohatra hoe sitrana tamin'ny kansery ianao notahin'Andriamanitra ianao nolamina nytokantranao ka manomboka miverindala iny ianao ka mangatsitsika manomboka miemotra tsikelikely miala am'le planin'Andriamanitra de io de volonroahana tao aminao io mitondra fanahy fito hafa noho ny teo aloha zany hoe raha zato niala tao anatin'le olona ampitombohy fito de lasa 700 de ampinan'le zato 800 zany raha folo le fanahy ratsy nyroahana tao amin'le olona ohatra hoe fanala fantsany areti-bavony areti-naty calcul rénal tsy haiko inonavy tension sy goty ireo nofo ratsy rehetrarehetra maro isan-karazany be de be izy ao anatiny io misy anaky folo ohatra ka rehefa nyroahana ko sanatry miverina de lasa 20 zany pasteur farafahakeliny ny fanao anatin'le olona ary zany no mahatonga le hoe misy olona te hiverina amin'Andriamanitra rehefa miverin-dalana fa tsy tafaverina intsony le etaeta ao anatiny fa le tafaverina tsy mety tafaverina intsony satria zava-doza ry havany zany hoe miemotra mangatsitsika miverin-dalana zany ary zany nasarotiny an'Andriamanitra tamin'ny Isaka ozy izy manao hoe tany remo aza midina any Egypte ianao fa eto amin'ity tany zay niteneniko taminao ty ihany eto ianao no movahiny de eto ianao no velona pasteur Joel ka ozy izy ny ray aman-dreny teo hoe Isaka de olona pakato an'Andriamanitra ary isany nakato ny ray aman-dreniny tamin'ny fotoanandro miteny azy ny ray aman-dreniny ilay Egypte moa fa nazavain'ny lehilahin'Andriamanitra teo fa tandindo ny fiverena ndalana izy io ho atsika kristianina ndray andro tahaka an'izany ange pasteur tovy lay nahazo an'ilay lehilahy sy le vehivavy avy any a Betlehem-Jode de Elimeleka sy Naomi ambokony roa tatoko voalohany eo efa nisy toerana tsara nitahin'Andriamanitra n'izy mivady fa vokatra lay tsy fahazakana le fitsapana sy le fizahatoetra ny tenen'ny pasteur teo de vao nandalo karazana fitsapana de netany-po ary eo le magravy be an'ilay tsy fahaizana manavaka an'le fitarian'ny fanamasina sy miainy bitsiky ny fanamasina amin'ny alala ny tenin'Andriamanitra fa rehefa niainga izy ireo nieritreritra fa hitsoka n'le ady vokatra le mosary nisy tao a Betlehem-Jode zay salataka tamin'ity zavatra nisy teto amin'ity Genesisy ty nieritreritra hoe ampiasany volany teo am-pelantanany de izy no mpanjato be amin'ny tanàna rehefa tonga tany amin'ny tany Moaba zay kodiny Moaba moa araka volazan'ny teny pasteur teo koa nidina tany Moaba zany hoe zay le antony nandraran'Andriamanitra ny Isaka teto hoe aza midina any Egypte ianao de izay mihitsy ilay nahazo any Naomi sy Elimeleka vatany
fa hitanareo ny fiafarany tantara diso fantatra antsika loatra fahafatesana sy fahampoteam-piainana no nitranga tamin'izany fotoana zany ry havana ho antsika izay manaraka n'ity sekoly baiboly ity a be da be amintsika rehetra zao manaraka n'ity fandarany ity ary rehefa ho anatin'ilay tontolony atao hoe fiverenana ny Egypte ianao ohatra inona ny amantarana fa efa manomboka miverin-dalana ianao zavatra le ratsy ny ainanao taloha manomboka miverina ankafizinao ohatra zany zao pasteur hoe mpifoka sigara le olona taloha na mpisotro Toko izy na tsy fantatro misy asana fanana matotra azy ny alalana mantsy fa manomboka tena hoe miditra ao anatin'ilay lalam-pamonjena le olona ary efa misy assurance an'Andriamanitra na couverture d'alliance an'Andriamanitra miaro azy le zavatra rehetrarehetra efa ny bebany mamparikoriko anazy akory ary hiverina amin'iny fa alalana fa misy aloko ny fiverenan-dalana izy manomboka midina any amin'ny tany Egypte izy manomboka tsiriritiny dolo rehefa ho tanany ainany taloha manomboka ohatrany hoe misy olona zao mitory teny aminy mandresy lahatra anazy eo anatin'ny tokantrano miverena reo olona amin'Andriamanitra zay raha ngatsy resenareo lahatra amin'izany e nareo zay zaza vao amin'ny fivavahana ndray hoe mba hanoro lalana anay fa ndalonareo ataovina ianareo fa lolo zay ka sofla kely amin'Andriamanitra pasteur sy misy vitesse marche arrière tahaka ny tomobile na point mort fa amin'Andriamanitra toujours en avant ary eo lay tsy fahaizan'le olona amin'le tontolo ny fanompona fa misy zavatra tsy maintsy melohan'ny Andriamanitra zany rehefa ampiakatra ny voninany amin'ny olona anankiray ampisandratra ny ara-panan'ny olona anankiray anomboka amposaka masoandro ny fahamarinany amin'ny olona anankiray de tahaky ny miaramila anady io tsy misy olona avy ety amin'ny caporal tonga de lasa général fa misy zanatohatra tsy maintsy dinganiny ao ary misy fanekena atao mihitsy pasteur hoe ohatra polisy zao no nidirany nanaovany an'ilay resaka service de asaina miantika lampom-bato malamba be de ny polisy tsy maintsy tafiakatra de efa asiana zavatra vontosana zavatra mihitsy anatin'ny sainy hoe polisy tsy maintsy tafavoaka tsy maintsy mandresy de eo amin'ny seritry ny fivavahana nefany ny mpanompon'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra fitaovana fotsiny manosika anao na tahaky ny krika anankiray manosika anao ambavaka manoro hevitra anao milalana zay tokony izoranao araky ny sitrapon'Andriamanitra fa enao zay raha vao manomboka mankala mpanompon'Andriamanitra manomboka raha vao misy toroteny mandeha araka an'izao ataka an'izao fahita lavitra zao ka tafiditra anatin'le hoe pioany io avadio tele zao io ny andreo koa fa toroteny lava tsy misy fiafarana ka raha tsy isan'andro ivavaka foana sana efa tafaverina ny Egypte tanteraka le olona am'izay ny zavatra misy anefa ny ry havana amin'ny fotoana ianao fa nalala ny sitrapon'Andriamanitra no manomboka miala amin'ilay sitrapon'Andriamanitra de misy fahasoavana be da be miendaka esorin'Andriamanitra ao anatin'ilay olona ohatra pasteur mitondra fiangonana ianao na loha olona na diakona na tsy fantatro inona ny andraikitrao anatin'ny fiangonana misy ianao amin'ny fotoana ianao ry havana ohatra hoe tsy nazaka ady ary zay navoan'ny Moïse ndray andro na i Mosesy rehefa nofidian'Andriamanitra izy hitarika ny zanak'Israely efa nomena azy tao lengeny teny fikasana pasteur fa tsy nazaka n'le monomonona ny zanak'Israely zay nampiendraka etin'Andriamanitra azy izy de izy nangataka ny hofaty ny monomonona fa ngazarery any ny olona afaka hitarika ny zanak'Israely de hitanareo magrave be le décision n'Andriamanitra rehefa Andriamanitra mandray décision amin'ny olona anankiray na hitambatra raha ny tanana pasteur amin'ny vahoaka eto ambonin'ny tany misy hatrany amin'ny 7 milliards tsy ho afaka io raha tsy le olona indray mihitsy no miverina ny fitiavana voalohany ary miaika an'le fahalemeny sy ny fahadsonya eo anatrehan'Andriamanitra de eo le magrave be n'le olona miverin-dalana ry havana misy etaeta izy ty androso fa misy fanahy mamatotra ny tongony iny aza makantsony ianao ve tsy matsapa ry havana hoe misy fotoana ohatrany hoe matsiaro ohatrany hoe misy hira fiderana mandeha de io hira fiderana io le nikasian'ny tompo anao nandresen'ny lahatra anao na tonga anao ny tombo fahasoavana ny tombo fitahina na nasitranany ny aretinao rehefa mandeha io hira de ohatrany misy zavatra manindro natao fonao te hiverina amin'Andriamanitra ianao fosina
tsy afaka e misy fotoana ianao tonga fotoana ozinao zarangano rehefa napakevitra tena iverina tanteraka ivavaka misy vahiny tampoka tonga ohatrano jesosy inona ary ty mahazo anaty alora anga amin'ny heriny ray efa nanokatra varavarana ho an'ny satana amatorany ianao tsy ifandray amin'Andriamanitra intsony ary Jesosy efa nilaza hoy ny tenin' Jesosy raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo fa omeko anareo zany ary izy nanao fanoharana ihany koa hoe izaho izy ny voaloboka ianareo ny sampana ditatsika amin'ny fotoana ianareo izy ka misaraka amiko dia tsy mahay manao na inona na inona ary eo le mahatonga le olona miverin-dala ohatra hoe mpametra tanany ianao dia eninao mihitsy ny fa tamin'ny fotoana andronanao tena tao anatin'ilay fiazakazana na nisy ara reo karazana placage spirituel satria misy mantsy ny olo anaty fiangonana ry havana na anaty fikambanam-pivavahana io na fikambanana amin'izao tontolo zao a misy foana ny olona mitsikeranao misy ny olona mpifosanao misy olona mpamingy anao ary misy olona manafitohana anao dia itsika nefa tsy tokony zazavao amin'izany tsoa satria Jesosy Kristy fa miteny foana ary ho alan'ny olona rehetra nareo nonony amin'arako rehefa inao zany manompo an'Andriamanitra ka olona nakikezinao taloha manompoka meman-kahala anao dia misaoro an'Andriamanitra fa ao aminao zany Jesosy ary mitoetra ao anatinao dia hitatsika ny zavatra ny sedraina Isaka teto amin'ity tantara ity jerevo tsara fa le olona tao amin'ny tanàna amin'izay no nanomboka naninona nanomboka nilavanina taminy jerefa tsisy rano teo amin'ny tanàna dia manieritreritra Isaka hoe ny raiko nanao nyity lavadrano ity andeha ho angadiko no totofan'ny olona daola totofan'ny olona daola fa ny zavatra nafinaritra tamin'ny Isaka arakaraka ny fisedrana ny soedrainy tsy nampiembotra azy zany fa nangady ndray izy nangady hafa ndray izy dia hitatsika ry havana zay le tombo no anao rehefa miatrika zavatsarotra mialika eo ambany mielatry ny tsoto satria ny tombony dia zao jerevo tsara fa ny akoho anankiray zanaka akoho anankiray rehefa eo ny reniny ka misy fahavalo tady anafika ino mahatonga ny reny akoho anankiray mamelatra ny ela misalobona ny zanany fa hitatsika amin'ny fotoantsika ry havana miala amin'ny tanan'Andriamanitra sy ny fanatrian'Andriamanitra nizaniza zay fahavalo ty amely anao dinio zao enao manaraka n'ity fandarana ity io aretina efa nidelivrenanao izao nanomboka miverina aminao io nofo ratsy zay nampahory ianao andra manalatra amin'izay efa tsy niainany zany tsony ianao nandritry ny 4 volana 4 taona nanomboka miverina manofo ratsy ary sinny anankiray fahalalana fa manomboka misy zavatra tsy milamina amin'ny tontolo ny ara-panahinao manomboka misy fangatoavana sitrapon'Andriamanitra manomboka tsy ankasitrahanao ary manomboka misy fangatsiahana ara-panahy manomboka maty le fanaovan-jiro anatinao misy karazana zavatra tsy ampoizinao zay efa niainanao taloha lasa miverina fanitrana trosy karazana fanilikiliana any amin'ny toeram-piasana ianao ohatrany hoe tsy hitanao zay rirana enao le olana hitafity teo anatria amin'ny mpampiasa anao ary nandrandray mpampiasa anao hoe andimby azy rehefa tsy eo amin'ny toerana izy rehefa makany ivelana izy mandeha mamontsy fivorinana maka entana lasa manomboka manino tsy mahita fity amin'ny mpampiasa anao ianao ao amin'ny toeram-pivavahana ianao zay olona tena ataoko hoe natokisa amin'ny mpanompon'Andriamanitra lasa efa manomboka afindrany any amin'ny olo-kafa le izy dinio tsara ny tena antsika ry havana ka eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity mila tsika ry havana mijoro tsara ary mahay manavaka tsara hoe feo an'Andriamanitra miteny aminao zany na feo an'ny devoly mibitsika aminao ny feo an'ny devoly ry havana rehefa ibitsika aminao ary andresy lahatra amin'ny fonao izy ahatonga anao elan'ny tanan'Andriamanitra tsy mamelatra zavatra ratsy manoloananao izy fa velarina dolodolo reo karazana fakapanahy enao hitany fa manomboka misisika mivavaka manatona an'Andriamanitra manomboka asiany fotoana ibloqueny ary io fitahian'Andriamanitra zay nitahian'Andriamanitra anao ihany no idirana dia manomboka tsy mahavoavonjy fotoana andavanandro tsony ianao manomboka manapaka fotoam-bavaka ianao rehefa tonga fotoana zay tokony ivavahanao na sabotsy na lahady dia dinio amin'izay fa eo no manokatra varavarana ahatonga le olona anankiray iverina ny amin'ny tany Egypte fa ny teniny aminao dia zao ihany tsy misy afa-tsy fahaizanao mandanjalanja tsara hoe raha zavatra hitanao fa tsy mahasoa ny ara-panahinao daok ianao tsy iroso amin'izany fa ny zavatra nafinaritra dia zao zay zavatra ny teneny Jehovah Andriamanitra tamin'ny Isaka
nakatoavana rehefa nyteny tamin'ny andriamanitra hoe aza midina any Egypte ianao mitoera amin'ny tany zay olazaiko aminao mivahiny ahy eto amin'ity tany ity ianao dia ombanao sy hitanao aho engany e raha tena anaraka tsara ny sitrapon'andriamanitra ary io tsy anavaka vanaka hoe rehefa teny fikasana mety ataoko hoe manitsinitsy ny fiainanao dia izy nao tsy mety amiko zany fa ataoko 27 de boky ity fa any amin'ny boky ny salamo sy obolana ihany any tiako fa any misy teny fikasana mampahery tsy zay le manaraka an'andriamanitra sy le mankatoa ary eo le mahatonga ny baiboly milaza fa aoko mpakatoa ny tenanareo fa tsy piainy fotsiny ka mitaka ny tenanareo zany amin'ny fotoana ainao tsara mandray tsara zay zavatra rehetrarehetra taridalana plan izy mimpanompon'andriamanitra zay hitondran'andriamanitra ny fiainanao andriamanitra ry havana tsy mitarika anao ny amin'ny lalany fampitena sy faharavana fa ny lalana miaraka amin'andriamanitra dia izy baiboly taka ny fipoakandro ny maraina pasteur Atovo ny lalan'ny marina tokoa pasteur Judith Joel dia taka ny fipoakandro maraina ary miamazava mandra-pitataovonany andro izy akory tsy miteny manao hoe mitataovonana be mibalika dia miamitsotsorika mandra-patongany amin'ny enin'ora ariva fa maraina dia miamazava ny avatr'andriamanitra tamin'ny Isaka dia hoe aza midina any Egypta fa teo amin'io toerana io ihany zay nosoritan'andriamanitra fa tokony hipetrahana ny zavatra nitranga tokoa nefa ny pasteur dia nandalo ady ihany izy tamin'ny tompotany satria vao tonga teo amin'ilay toerana izy dia ohatsy izy volazany ten'andriamanitra hoe ary ny lehilahy tompotany nanontany azy nanana olana izy tamin'ny vadiny hoe ho lasan'ny olony ty ramatoavadiko ty ary vetivety foana tokoa dia efa mitsiritra azy hatramin'ny mpanjaka anisan'ny ady zany anisan'ny ady zany zany hoe nisy karazana fialonana ihany teo amin'ilay tompotany zavatra anankiray faharoa araka ny fandraisanao teo dia noadiny daholo lay lavaka fatsakana rehetrarehetra zay nataony Abrahama tamin'ny fony fahavelon'ny Abrahama zany hoe nisy loha rano be dia be teo zay nampiasain'ny Abrahama dia nototorany reto Filistina ireto dia mialatsiny tompoka dia tonga Isaka sy ny mpanompony niady andreo lavaka ireo fa zay lavaka rehetrarehetra nosokafana dia avy ny sikasany nanototra fa zao ny zavatra nafinaritra toe-po tokony ho ananana dia na dia teo azy za niady rehetrarehetra zany dia nanana toe-po sy toe-panahy nandroso hatrany Isaka lay finiavana io moa fa nyteneko teto zay hoe lay mokondoha zay tokony ho ananana dia mokondohan'ny finoana mokondohan'ny fandrosoana mokondohan'ny tsy manaiky raha tsy mahazo dia zany ny zavatra nipetraka tao anatin'ny Isaka zany tena nandroso izy pasteur niady lavaka hatrany ary ny farany dia nahita an'ireo bota izy lay toerana malalaka tsy mba niediavana intsona ny zavatra nitranga rehefa nananana zay toe-po nakatohan'andriamanitra ary nandroso zay dia ozy mivolazany tenin'andriamanitra eo amin'ny 1:12 manao hoe dia namafy tamin'izany tany izany Isaka ka nahazo zato eny tamin'izay taon'izay satria efa notahiny Jehova izy ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso mitombo ambara-pahatonga ny ompanjato be indrindra jereo tsara fa vokatry ny fanarahany an'ilay plan na lay sordalana zay notenenin'andriamanitra io le nitenenao teo pasteur Joel hoe fa izay tarian'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra dia niainga tamin'izany fitariany fanamasina zany izy dia teo amin'ny toerana io izy namafy pasteur jereo tsara fa ny toerana anankiray izay metrahan'andriamanitra anao ka hoe eo ianao no hitoetra rehefa hitanao andriamanitra dia mitanao eo amin'ny toerana io fa rehefa tsy hitanao zay andriamanitra na tsy ombanao andriamanitra na ozy ianao hoe zany dia ho an'ny Canada zany da ho an'ny Dubai zany dia ho any any Belgique zany dia ho an'ny Paris rehefa tsy ombanao andriamanitra dia tanapolo ianao any ivelany any ary zany ne pasteur no mahatonga le mitondram-bavaka moatsika nreto zatovovavy malagasy zatovolahy malagasy any Koweït any Arabie Saoudita any Liban any amin'ny toerana maro isan-karazany any Maurice dia andevon'olona le malagasy any
fa za de miteny amintsika afaka mitanao eto Madagasikara Andriamanitra raha tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo ianao ka manaraka ny soro-dalàn'ny Baiboly rehefa miteny tamin'ny Isaka Andriamanitra hoe eto ny tahiko anao de nitana Isaka teo amin'ny toerana izay nosoritan'Andriamanitra io Isaka voata tamin'izany fotoana zany ary tsy hoe tongotry Isaka no namafy ny voa tamin'io fa ny tanany Isaka mihitsy namafy izy zany hoe tahin'Andriamanitra ny asan'ny tanany no ambinin'Andriamanitra ny asan'ny tanany matoa zany misy olona anankiray fahito ny orinasany ozy ny teny anglisy manao hoe bankrupt na hoe tena tsisy ninona mihitsy ny orinasanao de tsy voata zay ny asan'ny tananao tsy voatany asan'ny tananao misy zavatra niala tao aminao tao fa raha ny fahitako ny Baiboly eto pasteur de ny olona pino ny olona kristianina ny olona mpanaradian'i Jesosy Kristy tompo tahaka ny Isaka de rehefa namafy tamin'ny tanany iny notahin'Andriamanitra ny vozaina fafiny ary notahin'Andriamanitra manokana Isaka ary tsy niteny hoe notahina fotsiny na zato eny tamin'izany taony zany izy satria efa notahin'i Jehova ny olona mandroso tsy miverin-dalana fa pakato de notahin'i Jehova de mbola nitizany hoe ary nanakarena de nanakarena raha lehilahy ka nandroso sy ny tombo ambara-pahatokany humility na hoe mpanjato be indrindra hitanao misy fotoana ndraintsika kristianina de voataiza am'izao toetsaina zao hoe rehefa mivavaka hono tsy maintsy mijaly rehefa mivavaka hono tsy maintsy matra de gaga mihitsy io aiza atao anatin'ny Baiboly no misy an'izany zay indrindra fa tsisy an'izany eo anatin'ny Baiboly fa vo eo hoe no miteny pasteur Joel hoe ny lalany marina taka ny fipokandro maraina miamazava manapota tao vonany andro Isaka rehefa notahin'i Jehova de ny tombo be mihitsy ny fananany tahaka ny anambinana ny fananao no anambinana anao amin'ny zavatra rehetra ary zany mahatonga le hoe misy olona any amin'ny teny pasteur hoe tsy diso le teny le olona hoe ny mpivavaka mangorokarena ahoana moa tsy angorokarena ka jereo tsara ny misy olona be dia be tsy maloha kolazy tsy maloha fatrano tsy manana akanjo na de ny akanjo isolona aza fa iny akanjo nentiny androany iny ihany nentiny rapitso iny nentina mivarotra de iny nentina mivavaka de sasana amin'ny ariva de pasohana de mbola maimbo afo aza le izy entina ny antrano fivavahana de reny olon'ireny no volavolain'Andriamanitra ampianarin'Andriamanitra de men'Andriamanitra tolotsaina de men'Andriamanitra fahazava-tsaina de ampianarin'Andriamanitra izy manao zavatra de lasa tahin'Andriamanitra satria ny atsika pasteur tsy mampianatra ny olona lalana ambanin'ny tany fa le araka voalaza amin'ny Baiboly hoe ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra de avy any ambony an-danitra misy zavatra ohatran'izany de be ireo olona mandeha fijoroana vavambela eto nangataka trano tamin'ny tompo tsy nisy mpamatsy vola avy any velany io ary tsy pasteur namatsy volan'le olona zay mihitsy de notahin'Andriamanitra be dia be za de miteny fa tatoato pasteur de indroa isan-kerinandro ohatra na manokana indroa isan-kerinandro no mivavaka ho an'ny olona nahazo fiara tahin'Andriamanitra le olona izy reo olona tsy hoe olona mpanao business maloto fa tahin'Andriamanitra le asan'ny tanany tahaka ny Isaka rehefa nanaraka le plan ny Baiboly de manomboka tahin'Andriamanitra de misy moa le tsy mahazaka rehefa tahin'Andriamanitra ianao na misy mpino tahin'Andriamanitra de mahay vava any velany any misy fomba fitenenana tsy de tsara tsy ho abolantolo fa fomba fitenenana teny ananina teny hoe malagasy ory avamanana tsy ny malagasy rehetra ny ory avamanana fa ny olona be felonana de mialina rehefa mahita mpanompon'Andriamanitra anankiray voata hoe raha mba mitangina fiarako dia anankiray ohatra mpivavaka na misy pasteur anankiray mitondra fiara anankiray de misy olona tsy mahazaka an'izany misy mpivavaka mihitsy tsy mahazaka an'izany misy fiangonana tsy mahazaka an'izany misy olotsotra tsy mahazaka an'izany tsy ny olona rehetra hoe fa maninony reny no mitanga fiara tsara tare nefa de io voalazany Baiboly io zay mihitsy Isaka ny reo olona ka rehefa notenenin'Andriamanitra hoe eto ianao miorena tsara ianao aza miova ianao maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo ianao aoka ianao afanafo amin'ny fanomponan'ny tompo fa ho tonga multi ianao na mpanjato be indrindra tateraka arabaky teny tamin'ny Isaka ny zany pasteur Joel izy raha ny afaka nitsivalana i Abimeleka nga afaka nitsivalana programan'Andriamanitra tamin'ny Isaka hoe fa nahoana moa no tahina be ohatran'io raha nga Isaka nefa ny vahiny eto amin'ny taninay tsy afaka mitsivalana ny programan'Andriamanitra ianao fa rehefa ho tahin'Andriamanitra ny mpanompo no tahin'Andriamanitra ny zanany tsisy afaka hitsivalana zay programan'Andriamanitra zay ary za de miteny atsika ho atsika pino ho atsika mpanompon'Andriamanitra mety hoe mandalo ady mafy ianao mandalo zavatsarotra ianao de ndraindray maheno feo an'ny olona manentsika anao
de io anao fa mitady ho kivikivy io anao fa mitady ho reradreraka io anao fa ohatrany teny tomariny zany lazay ny olona de mitady ravoravo-tanana ianao mampirisika ara-lasana bavy malala andao androso foana nompony tompo ndao hiazakazaka foana nompony tompo arao ny tenin'Andriamanitra arao ny sitrapon'Andriamanitra fa milaza aminao fa amin'ny fotoana ianao manaraka ny tenin'Andriamanitra tsy misy olona tena mandeha amin'ny fahitsiana mandeha araka sitrapon'Andriamanitra ho raraka zany na ho afa-baraka zany na ho resy zany zay reny baiboly de ao ka hiaina amin'izany ianao de ho hitanao ny toy any tantaram-piainanao ho hitanao ny toy any tantaram-piainanao fa na de efa maty aza teto i Abrahama no tahiny Isaka zanany no ambin'Andriamanitra Isaka zanany ary de nanomboka nanankarena de nanankarena jereo tsara ny vavany mpanentsika pasteur eto amin'ny andininy fa enina amby folo de zao nyvoalaza ny teny soratra masina ary hoy Abimeleka tamin'ny Isaka miala ty aminay fa ianao mahery lavitra noho izay hitan'izany hoe lasalasa mihitsy Isaka tratrana complexe d'infériorité de ozy miala aminay ianao fa mahery ianao ka zay le izy pasteur le olona tena mivavaka tena momban'Andriamanitra de io mandova teny fikasana io ane re olona zava-miafy ny ty lazaiko aminao ty nefa de ambarako apabe masy eto fanalahidy lehibe ty atao anatin'ny baiboly ato misy teny fikasana manaliny ato raha miaina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra anankitelo fotsiny ianao ka izay ny ainanao de tsy mijaly ianao mandra-pahafatinao say mihitsy tsy mijaly ianao mandra-pahafatinao raha anankitelo fotsiny ilaza zavatra anankitelo fotsiny fa raha nananao reto de milaza aminao fa ho tafavoaka ianao teny fikasan'Andriamanitra anankiray de izy manao hoe indro izaho momba anareo mandrakariva mba raha-patonga fatapera zao tontolo zao anankiray zay raha momba anao Andriamanitra mara-patonga fatapera zao tontolo zao tsy mijaly ianao say mihitsy ny anankiray faharoa de ozy izy voalaza amin'ny baiboly fa ny fitahin' Jehovah ny mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiny zany raha tena ny fitahin' Jehovah mampanankarena anao ozy ateo izy ny afaka itsivalana na ho lava maso aminao sy manondromolotra aminao daholo ary ny olona rehefa Andriamanitra no mitanao nga zany azo sakanana ny anankiray fahatelo de ozy izy ny teny soratra masina sambatra ny olona zay voavela eloka sy voasarona ny fahotana ny fahasambaranao omen'Andriamanitra ka azonao samborona hoe nde alaiky ny fahasambaranao am'ireo ka Andriamanitra zay efa namela elokako say mihitsy Jesosy zay efa maty amonjy atsikako zany ny tompontsoa lehibe ho an'ny olona anankiray mandroso pasteur ka eto ampamaraparanana de miteny ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo mantsy ny Isaka manao hoe tandremo ny midina any Egypta miorena tsara eo amin'ny toerana zay misy anao io miorena tsara ao amin'ny fiangonana zay misy anao ka fantatrao fa tena ao Jesosy aza mihetsiketsikao tena ao rasanao fiavian' Jesosy raha tena ao ny tompo de miorena tsara ary raha eto Madagasikara ianao de maheno tsara mihitsy ny zava-doza mitranga any ivelany any afaka nitahtsika eto Andriamanitra ary ty Madagasikara ty tsy maintsy ho tahin'Andriamanitra ty raha itsika rehetrarehetra miaraka androso ny mpanao politika rehetra miaraka androso ny mpitondra fivavahana rehetra miaraka androso fa tsy hoe sady manompo sampy no mivavaka ny tanora rehetra ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ny palais général na orinasa sy ny PDG n'ireny entreprise maro isan-karazany reny androso ho tahin'Andriamanitra pasteur ny mpanabe ny mpampianatra rehetra ny mpivarotra rehetrarehetra sy ny mpamboly rehetra androso anompo an'Andriamanitra miteny pasteur Joel fa ho tahaka ny Isaka zay tonga mpanjato be indrindra ozy izy voalaza ny tenin'Andriamanitra pasteur Joel mamaraparantsika zay indrindra ngely natonga an' Jesosy Kristy fony izy alohany andeha hiakatra eo amin'ny seza fiandrianana de nanafatrafatra n'ireo apôstôly izy nylaza hoe aza mihetsiketsika Jerosalemnareo izy mandra-pitafiananareo ery zany hoe Andriamanitra rehefa miteny mamositra teny ho an'ny olona anankiray de ny anjarantsika mba hatateraka ny zavatra iny de mankatoy fotsiny ihany fa dio le hoe ela loatra raha zay nandrasana zay teny fikasana zay vao tahin'Andriamanitra nefa inona koa zay ela zay nefa manasitrana hony manala maafaka retina cancer afaka mandamy matokatrano Andriamanitra de manana ny fotoanany aminao
ary mino izay mitondra ny afatr'andriamanitra aminao manaraka nyity fahitalavitra ity fa raha tena ijoro tsara ianao ary iorona mandrakariva amin'andriamanitra ninina mety ianao nge zao mandalo fisedrana mafy amin'ny tokantrano ary arakaraka ny rosoana amin'ny fivavahana io fomba hoana moa no atonga ny akonanao anaraka ny lalana zay izoranao raha toky ianao ka vo miteny izy hoe tandreminao mandeha mivavabavaka any amin'ny fiangonana any a fa tonga de misaraka amin'ny fotoana ianao nefa mivavaka ho azy reo vonjeo ny ankonako hoe ta io izy reo mba hiaraka andova fiainana mandrakizay enao zay mitarika azy sy mitondra mavaka azy ndray no manaiky le zavatra teneny de miaraka rendrika eo nareo fa ny zavatra atao de zao na miteny anao raha ny olona i olona misakana anao tsy androsoa nge tsy ahavonjy anao io e i olona misakana anao tsy hivavaka io ane rehefa miatrika zavatsarotra ianao azony dakany ianao e azony tsipahany ianao ary i olona zay mandadilady aminao mbola metimety ianao am'izao fotoana zao amin'ny fotoana nge rendrika ianao sanatry za mipotika ianao afaka mialanao fotoana foinge reo e fa jesosy tsy manao an'izany jesosy tsy manao an'izany fa andriamanitra rehefa hiteny anao izy fa hitanao izy hiaro anao izy anasitrana anao izy amonjy anao izy matateraka ny teniny foana izy araka ny teniny tsy olombelona izy ka andaingy fa matonga n'ilay teny fikasana tsy tanteraka isika no miovaova ka fampahirezana moa ny entina eto fampianarana ny entina eto hoe mino zay fa raha noraisinao ny teny a de tsy velona amin'andriamanitra zany raha tsy matateraka zay zavatra tian'andriamanitra oto aminao ka de tapitra amin'ny fotoana atsika hivavaka ny tenako isotra an'andriamanitra amin'izao fotoana zao jesosy eo akasitrana no tompo malala mbola nafana tondra an'izao fampianarana zao teto amin'ity fahitalavitra ity mino zay jesosy fa isy fofinaina mavelona zany teny zany ary amoa indray izy rehetra matoritory amin'ny ara-panany reto olona reto amailina indray izy rehetra mety efa matimaty amin'ny ara-panany reto olona ireto indrindrandrindra ray solika fitay zao anatiny jesosy a mety nisy tamin'izy reto mety efa taoke tenina tsy nanompo anao tso nandritra ny volana maromaro vokatry ny zavatra natao mpiarany vavaka mety vokatry ny ireo karazana tsy fahazakana ady amin'ny fanompona an'andriamanitra na ao anatin'ny tokantrano jesosy a raha nomboka hiverina izy araka ny tenao de ho raisinao ndray misy mananteny zay jesosy fa zay teny nampitena teto androany tamin'ny alalan'izao fahitalavitra zao misy manantena jesosy a fa hitondra fiovam-piainana ho antsiraray avy zay nampandrosony zao tenin'andriamanitra zao hitondra famirapiratany voninahitra ao hitondra fandraisaina ho an'izay mandalo ady hitondra fanasitranana ho an'izay marary amin'ny anaran' jesosy kristy tanteraka zany vavaka zany ho voninahitr'andriamanitra misaotra raha io amen de izay sy zay ny fotoanantsika teto androany akasitrana inao naaraka hatramin'ny farany raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha olanitra jesosy de nitondra ny fampianarana raha pitso a mametraka veloma mandrapitafanao pastery avelomitsika tompoko a ho tahin'andriamanitra indrindry mahireza daholy